Iverina kely eo anatin'ny vaovao mahakasika ny mpitandro ny filaminana isika polisy miisa 720 no nanao fianianana androany maraina teny amin'ny Lapan'ny Fitsarana Anosy Fianianana izay ahafahan'ireto polisy reto manantanteraka ny asan'ny fitsarana ma officier de police judiciaire azy ireo. Lanonana fianianana ho an'ny polisy miisa 720 no nitanterahana androany maraina teny amin'ny Lapan'ny Fitsarana Anosy. Fianianana izay ahafahan'izy ireo manantanteraka ny asa mifandraika amin'ny fitsarana na ny officier de police judiciaire. Fianianana nataon'ny polisy androany zany dia mba hoe ny fananan'izy ireo le atsone qualité na OPJ zany izany hoe ahafahany mitarika ny asa fanaovana fanadihadina amin'ny olomeloka izany hoe afaka mitarika ny ankety zany izy sy ny asa rehetra mifandraika amin'izay. Izay zany ny natao androany fianianana nataon'ireo inspecteur de police, officier de police, commissaire de police zay miisa 720. Tsy grade le izy fa rehefa mivoaka ny école zany ny polisy dia manao fianianana amin'ny maha-polisy azy fotsiny loha fa anaja ny asa maha-polisy azy. Fa ny inspecteur ny miakatra dia manana an'le qualité na OPJ ka io tsy maintsy hanaovana fianianana eo anatrehany fitsarana ahafahany mitarika ankety sy ny asa rehetra mifandraika amin'izay. Ity fianianana androany ity dia nahafahana nahita taratra fa efa nivarina ny disadisa izay nitranga teo amin'ny tsara sy ny polisy. Disadisa izay tsy nahafahana nanantanteraka fianianana ho an'ny polisy vitsivitsy.